Iaravantsika rehetra mpanaraka ny fandarana Madimaso. Isaorana be dia be sika rehetra satria efa maro dia maro sika zao no mandray anjara ato anatin'ny fandarana. Ny fandarana Madimaso moa dia fandarana anankiray ahafahantsika rehetra maneho hevitra momba ny trangam-piarahamonina misy eny amin'ny manodidina antsika tsirairay avy eny. Tamin'ny herinandro iny dia nisy fanontaniana anankiray manao hoe iza no olona hitanao mendrika indrindra tamin'ny taona 17 sy 20 iny. Maro dia maro sika no namaly ary betsaka tamintsika ireo no nanona anaran'olona mpanao politika. Madimaso anefa dia fandarana tsy miandany amin'izay resaka politika izay. Noho izany ireo commentaire rehetrarehetra atao anatin'ny page Facebook-ny Madimaso izay mitonona anaran'olona mpanao politika dia tsy raisin'ny Madimaso. Ty fandarana ty dia fandarana tsy miandany amin'izany izy ka iangaviantsika rehetrarehetra izay mandray anjara na dia mamoaka loha hevitra mety akasika politika raha Madimaso mba tsy tonona anaran'olona. Iza no olona mendrika hitanao fa nasarika indrindra tamin'ny taona 17 sy 20? Fa maninona? Raha ny fahitako manokana dia ny Père Pedro izao no olona mendrika indrindra tamin'ny taona 17 sy 20 satria mahabe ireo asa soa izay vitany tamin'ny manodidina azy eny fa na dia tsy ray finoanany ary fa hoe tamin'ireo mpiarabelona indrindra fa teratany malagasy eny izy vahiny dia nanaovany soa avokoa. Père Pedro dia ray aman-dreny ary araka ny maman père zay dia nandreny andraikiny teo amin'ny fiahina an'ireo tsy manan'asa sy tsy manako hoaniny betsaka ary maro ny olona vorony eny amin'ny Otoby ny Akamasoa io ary hatramin'izay fotoana ela be zay dia nanampy ny fanjakana tanteraka izy satria na ny fanjakana sy navitan'izay zavatra natao mon Père Pedro zay. Olona mendrika no diray mon Père Pedro ary olona mendrika no mena ny kiaza sy ny voninahitra satria raha jerena zany ireo olona rehetra aminazy ao ny afaka mianatra mbola mianatra, ny tsy mihinana homeny sakafo, ny fa miasa daholo ny olo ao, miasa daholo ny olo ao, ainy tsara ny mitantana ireo olona rehetra navorona eny amin'ny Akamasoa ireo. Izay asa soa vitany rehetra zay efa be dia be ny asa soa vitany raha sy teny fotsiny tsika afa-tsy ny hoe fiahinan'ireo tsy manako hoanina, tsy manana kahelofana, tsy manana hitafina dia anisany eny amin'ny Akamasoa daholo ireny olona ireny. Ary rehefa tonga eny ireo olona ireo dia nanome fahalalana malalaka izy hoe ny zaza mianatra, ny lehibe miasa, ny trano io mihinana daholo ny olona eny, mitafy daholo ny olona eny ary dia hoza hoe nanampy ny fitondram-panjakana be dia be mihitsy mon Père Pedro olona mendrika no diray mihitsy. Raha ny hevitra manokana aza dia fa hatramin'izay mihitsy efa olo-mendrika Père Pedro tamin'ny taona 17 sy 20 ihany. Ny fantatry izao tontolo izao ny fantatry ihany koa angamba dia ny fanampiana ireo ankizy sahirana, zanaka malagasy sahirana maro be ao Antananarivo. Raha ny hevitro manokana aloha zany dia anisany atao hoe olo-mendrika indrindra Père Pedro raha ohatra ka tamin'iny 17 sy 20 iny no naovana jeritodika kely satria anisany navita anjara asa lehibe izy no nitondra ny anjara brikinika ihany koa tena anivon'ny mpiarabelona teo amin'ireo zoky zandry izay tezahiny sy ahiany manokana zany eto Madagasikara izay. Raha ny asa soa vitany teto Madagasikara kosa no asiana resaka fahafantarako azy aloha zany dia ny fiahinany madinika ireo tsy manan-kialofana, ny tsy manan-kohoanina, ny tsy manam-pahafahana handeha hianatra, hamonjy sekoly, handrato fahalalana, izy anisany manome vatsy ho an'ireo ankizy ireo, manome fahafahana ho an'ireo ankizy ireo ahafahana manatanteraka ary izay rehetra izay no sady ihany koa mamopera azy moa zany dia mizara vatsy-panahy izy ho an'ireo mpilonga, ho an'ireo zoky, ho an'ireo ray aman-dreny izay ahiany Père Pedro. Ny asa soa nataony zany iaraka ny nahenoko sy ny nahitako anazy hatramin'izay dia manampy an'ireo olona sahirana, ireo malagasy, zanaka olona sahirana, mamantsy ara-bola sy ara-tsakafo. Satria izy tena nahavita be tamin'ireo olona mahantra, ireo 4 ami, ireo zanaka mahantra koa dia nampiny mba tamin'ny fianarana sy tamin'ireo nanome sakafo an'ireo olona hita homa rehefa sakafo.